atsika nay tratran'izao programa manokana fampahirezana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra izao milohan'ny irosotsika satria loha hevitra lehibe no resatsika mandritra ny fotoana maromaro zay rahana amintsika hoe andeha ankalaza an'Andriamanitra satria ivavaka isika. Masina tsara indrindra any an-danitro mitenena fa miaino ny mpanomponao aoka ahazo antoka ny teninao izay ijoro mahatoky sy tombo ny finoanay eo ampianoana zany teninao zany mamindrafo aminay mamelany lokay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fatatsika fa eo amin'ny toeravatra misy zavatra anankiray dia malaza vetivety ny olona anankiray na mety orinasa anankiray rehefa mahita mavita zavatra vaovao anankiray tsara zany de misy mififaleny de mifety matsiaro anefa amin'ny fotoana anankiray koa hoe lasa ny taona ray fandimby ny taona dia ndraindray soratana atao mihitsy hoe ao amin'ny almanaka na lasa ihany koa hoe andro lehibe anankiray toy ny hoe journée officielle mihitsy amin'ny toeravatra anankiray na amin'ny firenena anankiray mba eritrereto ange hoe ity tany misy atsika ty ity planeta misy atsika ty adintsika fa misy zava-bitany napetraka na mivoaka avy teo rehefa ataontsika hoe nandalo teo amintsika ilay toejavatra ndraindray adinontsika izy ireny so fa teo ny soratra masina anisan'ny boky anankiray izay mampatsiahy manokana ny amin'ity hoe ahoana ny amin'ity toerana ipetrahantsika ty de raisitsika eo amin'ny Romanina 5:17 Romanina 5:17 zay mivaky teo zao minaran'i Jesosy fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nisoratana ao fianarantsika hananatsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Hoy teo tery am-piandohana hoe ndraindray adinontsika ny amin'ity planeta zay misy toerako sy toeranao ity. Andreny io raisitsika eo amin'ny Salamo 2:20 hoe andiny voalohany hatramin'ny 9 mba efa nieritreretinao ve sy nankafizinao ve zany toerana ipetrahanao zany marina fa ao anatin'ny toeravatra sarotra atsika zao mampitaitaina ny orana ny atsika ny hafanana ny etraketraky ny hafa fa zao no vaky ny teny ao amin'ny Salamo 2:20 ny andiny voalohany sy ny manaraka. Ny soramanjy de hoe ny fifaliana amin'Andriamanitra no ny asany sy ny fitsarany marina tsara ny ideran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anaranao ry avy indrindra ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny valitorofolo sy amin'ny feodongaga ary ampifalinao amin'ny nataonao aho Jehovah ny asan'ny tananao no iobiko Jehovah akory ny alehiben'ny asanao lalina indrindra ny fisainanao ny ketrina tsy mahafantatra izany ary ny adala koa tsy mba mahalala raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy ary mamono ny mpanao ratsy rehetra de izany no fandringanana azy mandrakizay nefa ianao Jehovah dia avo mandrakizay. Zany no fomba azo iderana an'ity pahary atsika ty nanao an'ity toerana izay toerantsika ty ahoana tokoa moa ny fomba ny andohany zany andeha ho jerentsika ao amin'ny Salamo 3:30 ny 9 sy ny 7 raha ny olona no manatanteraka manao zavatra manangan-javatra avy amin'ireo singa maro de natambatra fa ho an'ilay pahary kosa le atao hoe Andriamanitra lay andriananahary de ao nao izy ny ambara no amin'ny Salamo 3:30 andiny 5 sy 7 ny teny Jehovah no nanaovana ny lanitra raha ovakitsika ny teny amin'ny anaran'ny Jesosy rery any hoe ny teny Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vavany no nanaovany ny amarony rehetra andiny ny 7 fa izy no ny teny dia ary izany izy no nandidy dia nitoetra mafia izany. Inona ny akony hitatsika tany amin'ny Genesis 1:2 rehefa nanao an'izao rehetra zao tamin'ny firindrany tao anatiny atao hoe andro na ioma zany amin'ny teny fototra dia misy hoe nanao ny lanitra sy ny tany izy nanao ny abakabaka izy nanao ny tany de ny teny de namoaka an'ireo hazo sy ro anana mamoa namoa isan-karazany de eny amin'ny lanitra ihany koa de nanao ny kintana ny masoandro ny hazavana maro samihafa de tamin'ny andro 5 de nanao ny
teny tamin'ny rano ndray izy de namoaka an'ireo biby ao anaty rano reo vorona manidina metriketrika sy mandady reo biby vaveto ao anaty rano ny andro fahenina ihany koa nanaondreo karazana biby fiompy ny mandadina mikisaka ary ny faratampony de izaho sy anao reo ray aman-drentsika reo ny olombelona zany de ahoana ny teneniny azy ary amin'ny andiny faraiky amin'ny telopolo Genesis toko voalohany andiny faraiky amin'ny telopolo dia izao no ambarany rehefa vitan'izany rehetra zany de hoy izy ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony indro tsara indrindra zany de nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina zany mahafinaritra ahoana no tsy ankalazantsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra nataony zany ny mpanoratra kristianina ray dia nilaza mihitsiny nanoratra mitaridalana de voalaza hoe feno atsaratareny tany rehetra raha vao nivoaka teo am-pelatanan'Andriamanitra mpamorona azy tsy afaka ny tsideran'Andriamanitra no ny asany magaga sy matalanto na ny anjely raha mitazana an'izany rehetra izany dia Joba toko fa valo amby telopolo andiny fahafito moa de milaza ny toe-javatra tahaka an'izao mihitsy hoe satria tsy nisy ota nahaliko ny fahafatesana manatroka izany zavaboary kanto zany de hoy izy Joba toko valo amby telopolo andiny fahafito hoe de niara-nihira ny kitany maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra ry mpiaino malala isany am'ty anio ity na dia miaratsy azy ny toe-javatra misy mety koa miatsara araky ny vina ny tsirairy avy ireo mpitondra isika rehetra miara-miaino sy miara-mandre izay avy amintsika olombelona ihany aza dino anefa fa Jesosy lay zanak'Andriamanitra iray am'ireo zay nahary ihany koa de fa nanomana raha nandalo taty amin'ny toerana ratsy zay misy atsika ty de nilaza amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray anamboatra fitoerana ho anareo taratra ho an'izany rehefa maka ny boky farany ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo tiako ny manasanao amaky an'izany ao amin'ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo andiny faharoa amby roapolo rehefa mahita an'ireo akantony ireo zavatra anao rian'Andriamanitra fa ny anontaniako anao sy ataontsika mbavaka hoe inona nasetranao an'izany ho amin'ny fitomboana ho an'Andriamanitra lay pahary lay tokony hankofako zasy anao am'izao fanarahantsika zao am'izao fotoana manokana izao raha sitrakao andeha ankalaza an'Andriamanitra io satria pahary izy nanao atsy raha sitrakao izany andeha ivavaka isika ho fampitomboana ny finoko sy ny finoanao ivavaka ary isika Andriamanitra ray be fitiavana tsara fitiavana satria avy aminao ny zavatra rehetra no arinao araka ny firindrana mampitombo ny finoanay izany mba tsy hanteranay amin'ny zavatra no ariny tananay sy nataony hafa izany Jesosy io indreto izahay mienkohako aminao matsapa ny asaro-pitony zany raiso manokana izao mpiaino izao mpijery izao mba hitombony amin'ny fahalalana hitombony amin'ny finoana indrindrany ary atsapanay ny fitiavana avy aminao fantatrao ny amin'ny fiainanay mety mankafy ny atsarany ty tany ity kanefa mandalo any izany manana tsara indrina ho anay ianao tsara ianao ary mendrika ho ankalazana izao mpandre izao mpiaino sy mpijery izao ane de aoka kafy zany manokana izy kanomboka ampitombo ny finoana amin'ny fiainona ny tenao manokana Jesosy malalo raiso fanapakeno izao ka hitombo sy ankalazanao hatrany ane izy satria ho zanakao ny fahasoavanao sy ny fitiavanao mpamizara aoka ho aminay mandrakare fa tononona ny vava ny amin'ny anaran'i Jesosy rery any amen